tonga amin'ny fotoanany fanomezana isika tompo-krasy tompo-vavy ka hanomboka ny fotoana fanamariana ny famaranana ny fahadimy roapolo taona ny fikambanana ny mpanao gazetsik'olona na club des journalistes doyen. Ny ambara voalohany dia ny fampahafantarantsika fa isy ny firedonana ny hira-pirenena. Alohan'izay nefa dia mahafaly anay ao amin'ny birao ny club des journalistes doyen ny mba fahafantarantsika fa ny premier ministre lehibe ny gouvernementa sy ny ministry ny serasera sy kolotsaina no mpiahy izao hetsika izao. Koa rehefa nahazo toerana daholo isika mianakavy dia hiroso amin'ny hira-pirenena isika. Miara-mitsangana tompo-krasy tompo-vavy. Yeah.
mahazo toerana tompoko lasy tompoko vavy. Rambelson, secrétaire général ny fikambanana ny mpanao gazetiko olona, izaho no tompona ndraiky ny fanentanana eto amin'ny telanonana ampiantrano ny akademia malagasy antsika ity. Eto amin'ny akademia tokoa isika korarony loatra raha ny tompona ndraikitra ambony ato amin'ny tiandrom-panjakana ity no misantatra ny kabary. Siza moa izany amin'izao fotoana ifanatrehantsika izao fa ny professeur Ramanakasina izay lehibe ny sokajy fahatelo eto amin'ny akademia malagasy. Atolotra anao avy hatrany professeur ny fitenenana. Voalohany indrindra dia ary ianareo rehetra izay olona manan-kaja tonga eto sy ny lehibe ny lavitra ny mpanao gazety ary ireo mpanao gazety zokiolona namana sy tapaka eto amin'ny tonga eto amin'ny akademia. Faly tokoa ny tenanay raha misolo tenan'ny professeur Raymond Ranjeva izay filohan'ny akademia malagasy izay mbola tsy eto amin'ny toerana ka dia nanome fitenenana anay hisolo tena azy amin'ity fivoriana androany ity. Voalohany indrindra dia mampita fialatsiny zany na dia matofoloha ny tenanay. Manaraka izany dia mahafaly ahy ny mahafiloha lefitra mpisolo toerana sy ny mandray anareo eto amin'ny lapan'ny akademia malagasy sy fanotrona aminareo amin'izao lanonana voalohany izao. Ny fanomeny tanàna foana hatramin'izay ny akademia malagasy sy ny fikambanana ny mpanao gazety zokiolona. Ao ny antony voalohany ny mahandro-pantsakana ny akademia malagasy hivondronan'ireo avaram-pianarana ary fanampiatrano anareo izahay. Faharoa, ny fanana mpanao gazety zokiolona traikefa amin'ny ela. Hafahoana araka izany ny tisy ny manina fanondrony izao hatr'izay naalany ny filohan'ny professeur Raymond Ranjeva izay no ny fanotrona antsika teto. Ko maniry koa raha maniry ny hanatevenana izany fiaraha-miasa eo amin'ny rotonta izany. Indrindra fa amin'izao andro isongadinan'ny tambazotra ny mpifandraisana izao na réseaux sociaux hoy ny fiteny vahiny, fa eo koa ny lanjan'ny gazety sy ny haino aman-jery izay tsy azo hitifina intsony amin'izao taonjato iainantsika izao. Fantatra eto amin'ny akademia malagasy tsara izany toy ny fahalalan'ny mpanao gazety zokiolona azy saika ilana fahaiza mandinika ny fahiratany izany kolotsaina izany. Na izany na tsy izany dia lehibe loatra ny zava-bitany ary vita zava-bita teo aloha ka tsy maintsy ampitaina amin'ny tanora vao misangatra izany. Mirosona izany izay eto amin'ny akademia malagasy. Toraka izany koa ny mpanao gazety zokiolona amin'ny alalan'ny fampianarana indrindra
fa izay adala hono no toandray. Ho feny dia mifameno na tiana na tsy tiana ny omaly sy ny anio ary ny ampitso na amin'ny alalan'ny soatoavina malagasy zany na amin'ny alalan'ny aira izao mahazo vahalaka izany hatrany. Atsika izao ny atsika izao ny fanoizana ny ho avy. Eto am-pamarana na dia mpitiavana no andraisana anareo. Eto amin'ny Akademia Malagasy amin'izao lanona ny famaranana ny 520 taona ny fikambanana mpanao gazety Zoculna na Club des journalistes doyen izao. Fa niantitra ihany ho ny fiteny malagasy. Koa dia mirary anareo ho tratry ny ela indrindra hitoy hatrany anie ny fiarah-miasa ny Akademia Malagasy sy ny fikambanan'ny mpanao gazety doyen. Saotra indrindra tompoko lahy sy tompoko vavy ny ianao anay. Misaotra ny professeur Ramanakasy nisika izay filoha lefitra eto amin'ny Akademia Malagasy sady filohan'ny ilay sokajy fahatelo eto amin'ity andro impanjakana ity. Fa ny mpikabary faharoa dia tsy iza fa Inga Rakotorina Gérard izay lehibe ny olavitry ny mpanao gazety eto Madagasikara. Mialohan'ny andraisan'ny fitenenana nefa dia raisiko adidy sy andraikitra ny filazana amintsika mianakavy fa manatrika sy manome voninahitra izao fotoana izao ny filohan'ny fampihavanana na ny CFN izany ny président Maka Alphonse. Ometsika dara-fitenenana ihany koa izy rehefa avy eo. Fa mialohan'izay dia ny fianakaviantsika mpanao gazety amin'ny alalan'ny président Rakotorina Gérard. Miaratsiny fa tsy mahay mitantara mipetraka. Raha-matoa ministra serasera sy kolotsaina mpiahy ity lanonana karakarainy ny fikambanany mpanao gazety Zoculna ity. Andriamatoa filohan'ny komity ny fampihavanam-pirenena izay mpanao gazety radio sy anareo mpikambana ao anatin'ny komity ny fampihavanam-pirenena tonga fanotrona sy ny famevoninahitra ary mpanao gazety radio ihany koa ianareo tazana-teto. Andriamatoa filohan'ny voamiran-lalàna eo amin'ny atemeram-pirenena izay tazana-teto ihany koa. Andriamatoa filoha lefitry ny olafitry ny mpanao gazety eto amin'ny faritanana Antananarivo izay tazana-teto ihany koa. Ianareo mpanao gazety Zoculna izay tarihan'ny filohany mbola sy mahatratra ina angamba izy izay tompony lanonana ankehitriny. Ianareo tarahaky ny mpanao gazety Zoculna ny famevoninahitra eto koa. Ianareo sakaizan'ny mpanao gazety Zoculna sady sakaizan'ny mpanao gazety radio. Tompoko lasy tompoko vavy araky ny lama-boninahitra misy anareo izay tsy voatanisa. Ny voalohany dia narapantsika tonga amin'izao lanonana famaranana ny 520 taona ny mpanao gazety Zoculna izao. Tamin'ny taona 1970 no niorina ny fikambanan'ny mpanao gazety Zoculna. Zany hoe fotoana malangoanay amin'izany asa fanaovana gazety izany mianana midra no niorina ity fikambanana mpanao gazety Zoculna ity. Miaravanareo lafy amin'izay 520 taona nijorony izay amin'ny mpakomanana ny tenin'ny filohan'ny sampana fahatelo ao amin'ny Akademia Malagasy no hoe ho tratry ny ela indrindra satria tsapanay zanynareo
teo alina ndraiky raisinareo ho fiarovana ny hasiny sy ny fanajana zany asa fanaova gazety zany ka navampotona samihafa azy no ny asantsika teo amin'io sehatra io dia anankiray ihany ny tanjona ny an'le vaovao ny olom-pirenena na dia samihafa aza ny sehatra ny velarina raha tonga tokoa tsy ny gazety antsoratra mivoaka ny radio dia mieriteritra ny rehetra fa ho faty ny gazety antsoratra zay nanombohany asa fanaova gazety raha zao tontolo zao nipotra indray ny fahita lavitra na ny televizion dia mieriteritra koa ny besiny maro fa ho faty ny gazety antsoratra sy ny radio tonga ao amin'ny teknôlôjia ambony avo ny fifandraisana sy ny serasera itsiteran-tany dia mieriteritra ny akamaroan'olona fa ho dila ny gazety antsoratra ny radio ary ny tele saikitsy zay ny zava-misy samy manana ndraiky nireo fa tsy ny famono fa ny fameno tsy miainanareo zokiolona zany taminareo fonanao gazety satria nareo mbola nandato vita amin'ny gazety nataonareo amin'izao fotoana izao efa ordinateur no esana anakaingana raha fangarana koa ny asa miterany ezaka ataonareo zahay mpandibe teo alina satria toy ny dianomby io diany tarany any no arahan'ny tonga tsy ho lava resaka afa dia ampatsiary vitsivitsy fotsiny hoe ny fifanerasarany mpanao gazety zokiolona zay mbola natsiary tena fa tao anatin'ny asa na tsy misehatra ampianasantsony zany azy izy ny akamaron'izy ireo ny fanomezana anatrano torohevitra ary joro mandrakariva nanoana mihetsika ny mpanao gazety rehetra mitaky fanarana teto amin'ny fireneny ty tsy mitovy io aho vanim-potoana ny ainana kanefa ny zavatra nataonareo tamin'izany any na dia somary novakely any natohizany mpanao gazety ateolina ka dia miarabanareo natratan'izay 5 taona zay ary mbola hitoehatrany any ny fomba fiarah-miasa dia nitavadralahy mandranitra ny tavadralahy fanenantsika tsy mieritreretanareo anay ho sasakely tsy malany inona fa menareo toromarika ny fanandrify amin'ny fahendrena nananareo dia moraro sy ho lava velona ifanatitra aminay tanora sy zavaka manjafy teo alina ianareo satria ianareo no hoe arena mpanao gazety eto Madagasikara mankasitraka tokoa. Isaorantsika feno ny filohany ho lavitra ny mpanao gazety to Madagasikara misy hotsakotsakona tokoa izay nambarany teo izay fa raha hiverina amin'ny fandaharam-potoana ny tenako dia kabary enina no voasoratrato miloatra tsy ferana hoy ny fahendrena malagasy ho hitantsika eo ihany fa amin'izao ora izao dia ny filohan'ny CFM no omena fitenenana ramatoa minisitra no amarana ny kabary miroman'izay ny président ny fikambanana mpanao gazety zokiolona Andriambolasaka Asoloambert fa amin'izao isika miteny izao dia hitodika amin'ny président Marc Alphonse Alova ny teny. Saotrany mpanome fitenenana ary miarahabantsika jiaby miarahabanao ramatoa minisitra miarahabantsika mpanao gazety rehetra zay soloany filohany lavitra miarahabantsika journaliste doyen mety ho amin'izany koa ny tenanay rehefa fakelikely ka amin'izao fahadimy amby taona ny tsangana ny club de journaliste doyen raha zoina zany tamin'ny tsanganan'izy io mbola tanora eritreriny ny tena ary sarisary ary noelina teo anatrehany fitsarana no ny asa fanaova gazety ary rahabaiko manokana ny avokako tamin'izany Andriamatoa Olala zay no ny asa fanaova gazety satria ny asa fanaova gazety dia asa masina sarotra nefa mora koa misaotra anareo zoky ray aman-dreny amin'ny club journaliste doyen nanao ny tiasantsika ty asa tsy mora fa anisan'ny sarotra nandany ny vanim-potoana
nandalo valim-potoana samihafa ny asa fanaova gazety. Ny tenanay tonga amin'izao toerana zao dia io ny asa fanaova gazety. Ka misaotra anareo napita ny fahaiza manao, napita ny sotoavina amin'ny mahamalagasy ny asa fanaova gazety. Ny asa fanaova gazety koa dia tsy afa-misaraka amin'ny tantaram-pirenentsika satria fitaovana anankiray teo ampelantanany na ny mpitondra, na ny mpanolotra, na ny pirenena hampitana ny vaovao, hampitana ny tolom-bahoaka tamin'izany andro zany. Rehefa noketsaina ny mpanjanaka ny mpitolona dia tany amin'ny asa fanaova gazety namoana ny asa mpitolomana. Koa makasitraka atsika zoky ray aman-dreny nandala hatrany amin'izany sotoavina zany satria nareo no anovozanay taty aoriana ny asa fanaova gazety. Tsy mora ho any asa fanaova gazety ary mihasarika izy amin'izao fotoana izao satria teo mpanao gazety daholo ny olona rehetra, teo mpanao gazety ary milaza azy ny mpanao gazety nefa hafa ihany ny mpanao gazety. Rehefa mijery ny réseaux sociaux tsika dia betsaka ireo milaza azy fa hampita ny vaovao nefa maro ireo vaovao tsy mari-pototra, tsy récupéré tsika fa ny asantsika mpanao gazety mahasa masina azy zay dia eo ny fampitana ny vaovao marina, vaovao tsy mitanila fa ny vaovao izay ilainy mpiray tanindrazana. Koa eto am-pamaranana dia fisaorana matolotray ho anareo zoky ray aman-dreny makasitraka ny zava-pitanareo rehareha ny asa fanaova gazety eto Madagasikara. Hanome azy ny tanora amin'izao fotoana izao, tanora zay somary voasarasaraky ny firian-kevitra samihafa nefa na izany aza ny asa fanaova gazety dia tokana dia ny fampitana ny vaovao marina sy ny vaovao ilainy mpiray tanindrazana. Ho anay ao amin'ny fampihavanam-pirenena dia mankalaza miaraka aminareo ny 2020 taona zany satria rehefa milaza amin'izay fampihavanam-pirenena zay dia ny firaisam-pirenena ny asa fanaova gazety, ny mpanao gazety no anisan'ny mpiray miombonantoka aminay hampita zany. Izany indrindra nahatonga anay ato amin'ny CFM na Conseil de fampihavanana malagasy manana vinavinana projet hampiditra ao anatin'ny patrimoine na vakoka tsy hita maso ao amin'ny UNESCO, iarahana amin'ny fitondra fanjakana indrindra ny ministeran'ny kolotsaina sy ny serasera ny fihavanana dia ho anisany patrimoine immatériel de l'humanité. Zay zany mba vinavinanay mba rehery antsika malagasy raha ohatra ka mba tafita tsika tsy mora izy io, tsy mety fa tsy mora, sarotra dia sarotra. Anankiray zao ny antsika no efa tafita amin'izay dia ny ary zava-maniry fa tsy mora. Namana zay mpikambana ao aminay zay fantatsika dia ny professeur Mangalaza moa no tena milidera izy io raha miteny vahiny, miasa mafy amin'izao fotoana izao satria eo ny fandresendahatra amin'ny samitsika malagasy fa ny fihavanana dia fitaovana anankiray na ahafahana indrindra ny fiarahamonina, na ahafaha nampirindra ny mpiarahamonina ka niteraka filaminana. Zay no marinina amin'ny alalany antsoratra, antsary ka hoentina eo anatrehan'ny mpitondra fanjakana, anatrehantsika samy malagasy ary hoentina eo anatrehan'izao tontolo izao ho resena lahatra ka mangataka tanana amintsika rehetra na ny mpikaroka, ny académicien tompon'ity trano io, mangataka atsika malagasy rehetra fa voninahitra atsika raha mba tafitatsika zay volavola hetahetatsika zay mba ho anisany patrimoine immatériel de l'humanité ny fihavanana. Makasitraka tompolahy, makatelina tompolvavy. Efa niasa ela ataon'ny département tamin'ny kolotsaina ny tenanay mahalala tsara izay patrimoine immatériel de l'humanité izay. Fa raha loatsina
maheto ministre ampahafantarana fa ny any amin'ny faritra Zafimanirivo sy faritra Mamerina dia tafiditra ao anatin'izay. Fa moa izay Antananarivo dia mahazo tonono koa eo amin'ny lafiny raisam-pirenena, ao Ambohimanga, ao anaty Rova, lava dia lava ny fitandrosana fa izay ihany no arosobe. Hitako ambara dia bazona izy tao koa raha mato ministra ny mandroso tobokevitra aminao momba izay resaky ny président ICFM teo izay. Feto Antananarivo isika, tia misy farazako teo nisy olotena Ramatoa Benjamin eto, mpanombontsaina teknika Andriamatoa Manitra Randrenarisoa mena azy avy hatrany ny fitenenana toy ny Nikabalia ny professeur Ramanakasina teo dia omena misy olotena ny bentanana koa ny fitenenana eto. To ministry serasera sy ny kolontsaina Andriamatoa filohan'ny fampihavana pirenena, ny filohan'ny fikambanan'ny mpanao gazety Zokiola sy ny mpiara-miasa aminy rehetra, isika rehetra namana ray aman-dreny mpanao gazety Zokiola, ianareo manam-boninahitra sy misy miaramila, faly miarahaba anareo amin'ny alalan'ny fiadidinan'ny tanàn'Antananarivo. Eto am-piandohana dia mitondra ny fialantsiny Ramatoaben'ny tanàna ny amin'ny tokony natongavany teto amin'izao toeran'izao satria zava-dehibe tokoa izao. Nefa maro ny adidy sanatsitry ny teto amin'ny lafitry ny teto amin'ny mpanao gazety Zokiola ny andafa dia mitondra ny fialantsiny avy amin'ny Ramatoaben'ny tanàna. Eny tompo kilasy tompo vavy, zava-dehibe tokoa izany hoe 5 taona ny fikambanan'ny mpanao gazety Zokiola izany. Tamin'ny fahatanorana efa tao anatin'ny fanaova gazety ianareo, tao amin'ny fahalehibiazana mbola tao anatin'ny fanaova gazety ianareo. Amin'ny Zokiola zao dia isaonan'Andriamanitra nitazomanareo an'izany fikambanana izany nandritra ny 5 taona ary zava-dehibe tokoa izany. Ny firariantsika dia ho amin'ireo zandry zanaka ao anatin'izany kirakira ny serasera sy ny amin'ny fanaova gazety izany mba handimby izao zavatra fikambanana lehibe napetraka ireo izao satria 5 taona izy izao. Iraritsika ny atongavan'izany ao 5 taona manaraka indray ho dimbiasa ireo zany zanaka ao anatin'ny fanaova gazety. Eto dia ny mirary sosiny tsara indrindra ho anareo zokiray aman-dreny satria lehibe ny vitanareo tamin'izany asa soa fanaova gazety izany. Marina fa sady saroka mora ary tena enjana ny asa fanaova gazety. Efa kahitsiny tao anatin'ny fikambanan'ny Zokiola mpanao gazety ianareo dia naharitra ny 5 taona. Zava-dehibe loatra izany. Nanafatra Ramatoaben'ny tanàna hoe isaorana ary tena ira-po ira-tsaina ianareo fa ny firenena dia ny ahafahana mijery indray ny 5 taona manaraka ho amin'izany fikambanana izany ary dia ny sosiny tsara ny ho aminareo menakavy ary mba hananana fahasalamana ho amin'izany fikambanana izany. Eto dia amin'ny alalan'ny fiadidinan'ny Repoblika ny irariantsika fiadidinan'ny tanàn'Antananarivo ny irariantsika ray aman-dreny Zokiola ho lava velona hiaraka amin'izao fikambanana izao dia misaotratsika tena Andriamanitra tompoko. Hivadika amin'ny tantara isika manomboka eto 5 taona ny club de journaliste citoyen ny holafy ny mpanao gazety kosa dia hatramin'ny taona 7 no nitsangana tsy nisy izany gazety izany raha sy teraka ny teny soa lalàna andro tamin'ny 9 sy 7 tsy nisy koa izany raha sy tonga teto ny imprimerie taona 5 sy 7 tamin'ny amradama kosa no nandaozana ny sorabe ka nirosona tamin'ny écriture latine 3 sy 7 tsy midika nefa izany tompokilasy tompovavy fa nilaozana ny sorabe sy ny teny olovaina tamin'ny arabe fa misy malagasy navita ny doktorany momba ny sorabe izany ary mitsendrika eto amintsika amin'izao fotoana izao professeur émérite amin'ilay université atao hoe Institut National des Langues et Civilisations Orientales ao Paris eo. Ny mahatonga anay mitapotsy fotsy amin'ny tantara toy izany dia satria hanome fitenenana ny
président d'honneur filoha ambony lavitra ny fikambanana Andriamatoa Rajarizafy izay hiresaka manokana momba ny tantara ny CGT sy ny tantara Drakotorasoava izay angadina ananana sy finahitana ity fikambanana ny mpanao gazety Zokiolona ity. Hanosy ny fanazavana rehefa avy eo Soava Andriamavitafika zanaky izany Ray aman-dreny Drakotorasoava izany. Zay vao ikabary ny président du club de journalistes citoyens fikambanana mpanao gazety Zokiolona sy Ramatoa Ministre. Ataontsika rehefa izay haingana ny fandehandraha satria raha lava ny fitenenana dia fantatra reo mitoviny. Andriamatoa Rajarizafy. Voalohany indrindra dia misaotra ny mpandahatra nanome fitenenana izany hoe mpanao gazety Zokiolona efa mirefarefa kanefa dia mbola mahatsaro mihitsy ka tantara moa zany no nakinina tampoko dia hanao tantara fohifohy ny foronany ty fikambanana mpanao gazety Zokiolona ity dia faharoa zany anamarika koa indrindrindrindra mpanao gazety Zokiolona ay dia tena tia tanindrazana mihitsy ary isany nampandroso ny fikambanana ity dia namana mpanao gazety moa tsy misy aveo tompoko laza fa dia namana mbola niasa mbola mitovy foana dia namana Rakotorasoava George. Zay zany no ataoko eto ka dia metaka fiaratsiny aminareo meloa. Andriamatoa Ministre ny serasera Ramatoa Ministre ny mialatsiny indray fa lehilahy ataoko betaka eto ka tatsika mialatsiny Ramatoa Ministre ny serasera sy ny kolontsaina, Ramatoa filoha lefitry ny Akademia Malagasy. Ianareo manam-pahefana isan-karazany hitako eto tsy aro voatonona reto isanisany fa dia mideranareo miasa vitanareo. Ka raha ny tantara fohifohy any teo fa ny fotoana voafeto ny firehanina teo dia teraka tamin'ny toromboaka teny amin'ny 13 mai ny mpanao gazety Zokiolona, fikambanana mpanao gazety Zokiolona zany Rakotorasoava George zany dia anisan'ny teny mihitsy mandrapatonga ny saika be. Zany zany entina milaza aminareo fa nisy fitavatanindrazana tao ka ny présidentlay voalohany hatramin'izany dia Andriamasinolo izay tao amin'ny gazety Mpanavoatra ka raha nakany amin'ny pasteur Andriamanjato laza zay taminy milaza amin'io mba aseho tongonareo amin'ny fivoriana dia gagagaga izy. Atahoana fa tsy maintsy mijoro mpanao gazety pasteur misaotra indrindra ozy ka zay no ela. Fa rehefa teraka zany ty fikambanana mpanao gazety Zokiolona ity dia inona ny antony? Any ny tsara fantatsika. Ny antony dia tsotra fotsiny. Mampalelo fa nahatramizao azy rehefa mpanao gazety Mpanjakana ianao rehefa retirety dia any. Tsy mba hita amin'ilay fiara-parakory ny anaran'ilay mpanao gazety zay nandany ny antony. Raizy. Faharoa manarakaraka izany mpanao gazety Zokiolona dia avela amin'ny fotsiny. Zavatra tadidiko tany tokony ho lazaina koa ty dia zao tamin'ny andro ministre Latomera nahatsiaro ny mpanao gazety izy dia nanome valoko tsirairay an'ireo mpanao gazety zokiny mba tianay mba hitohy zany hetsika lehibe zany satria fa tena reraka ilay mpanao gazety Zokiolona ka raha mbola ho faty mahandro ohatran'ny raha neviziny dia tsy rano raha neviziny zany ilay olona ka tena nahandry président Tsiranana no namangy azy tatsy ninona moa ilay lalana kely amin'ny sotro iny izy mivady tena misy sary mihitsy any zay mba nahatsiaro ny dadanay fa ireo mpitondra niaraka taminy dia vita fotriny ty na i Dadaseto koa azy Dadaseto aloha nampanao any fa anisany mampalelo to amitsika oka mihitsy ilay tompoko tsy avelo faty mahandro mpanao gazety mpanao politika mpanao asa sorety nizany izy zay fa mavesatra tany zay teny zay
dia izay zany niatona tonga ny fiforenan'ny mpanao gazety zokiolona kinona moa aloha raha atsika mba hivory a dia inona moa ty iresadresaka ifanato dia tamin'izany fotoana zany nisy ny dany be zay mamafilombonahitra dia mialatsiny fa tokony alalatsiny mihitsy izy vao nanomboka fa tsy afaka mihitsy izy tsy afaka mihitsy izy amin'le tsy afaka mandeha firy ka dia mialatsiny le olona miala folo raha tsy hitanareo zany dany be zany fa zany to no tena rehareny mpanao gazety mpakasary zay ngambany amin'iny dia izy zany no anisan'ny namorona voalohany an'ity ty fikamana mpanao gazety zokiolona ty miaraka tamin'le ora tsy mandresy dia tahito zilibera dia ny tenako dia ry Clovis Rafa efa maty efa maty efa eny zany dia nisy ko tsy adinidiniko nisy maromaro zany zay nipako amin'ny azasy malagasy de presy eo dia mba miresadresaka koa miaraka misotrosotro fa tsy mamako zay dia zava-dehibe dia mpanakalo efitra ahoana lesy mba entina-pandrosoana ty fikamanatsika ty ka erakotona saba zao zany tsaloko eto mihitsy fa tena anisany tena nafoy vola nafoy fahasalamana zay fa tena anina mihitsy dia inoako tsara zavatra miandro koa anisan'ny folo koa zany tsy tokony hoadolotsika koa fa manana tokoa zany olona zany izay keo anisany nampandroso ty fikamana ty mialatsiny raha zay no voatonotony fa betsaka izy betsaka dia zao koa ngamba mba firarina aoriana ao fa tsara raha mba vehivavy am'izay mba président ty zavatra ty raha lehilahy foana hatramin'izao no nijoro tsy mpiefitra avy amin'ny mpanao gazety zokiolona efa zoko zany tompoko ka mba hotsakotsakonareo rehefa mahatsaro nareo zay ngamba ny tantara fohifohy raha misy tsapy moa dia latsiny indrindra fa angamba tsy maintsy molo fenony zandriko lahatra any dia adiko koa ny tsy maintsy hitantara momba andrakotona soavazory zay namako moa izy efa tamin'ny ela mihitsy izy namana fa nahita mihitsy mpanao gazety zokiolona nahakazo folo satria sarotra be mihitsy tamin'izany miala ndraikitra daoly le olona tsy fantana fa izy dia tena nitsangana mihitsy ka miala tsiny retoko fa ohatrany mameno zay fa voalaza ihany teo aloha fa momban'izany lehilahy zany fa ny zavatra tsaroko izy ko tsy tiany tsy tiany ny lazalazana momba azy ny deraderana momba azy olona tsotra zany fa ny zava-dehibe tao aminy dia le fitavatandrazana tena nasionalista iringiriny ary anisany nanofana azy mpanao gazety zokiolona raha mahazomana anazy zay hitako eto ny zana vavy fa isaky ny miravo zany avy any Antoine avy eo lycée EPS fa namialatsina na ty fianarana be ty mpanao gazety ty vitsiny amy malala zany tsaroko tampoka eto manana brevet élémentaire zany tam'izany andro zany sarotra mihitsy ny brevet élémentaire io dia nanana koa izy ny capacité en droit satria sany zany nahazo atao tamin'izany mandalo ny capacité en droit aloha dia zay vao makany ny arakaraka le moyenne azonao io vao makany capacité ka tena le zokiolona taminay dia zao raha tsy mahay lalàna le mpanao gazety na dia mba miandinindininy ana zany totra tsy mety dia samy nahatsary tena taony mahita zoko be fa niditra tena miaraka tena amin'ny école ny journaliste izy fa tamy moa tsy mbola nisy école de journaliste fa tena takany mihitsy zany mpanao gazety zany ka eto zao ny vadiny ny amanjany sy ny zanany azy dia tena mbola manao ny asany tompoko lahy ka ny fotoana moa fo tompoko ka dia izy zany namela afatra lehibe mihitsy isaky ny vory zay tsy tapaka tantarany aminay nda raha nokaratysety io ary tamin'ny androny no sa nanao fivirina atao tapokon'olona analakely ny mpanao gazety ny tsona andreo kalazalatsy kalazavavy rehetra momba ny tantara zany tamin'izany fotoana zany no misy sa mpanao gazety zokiolona sa namotra voalohany indrindra hoe vazany nanao an'iny raha iny profo betsaka raha velazana zany
mitovy daholo ny zavatra nitrangarena tamin'ny tanàn-dehibe nefa tsy misy hita ilay olona hoe omena basy tsy zay ireny milaza hoe ino moa ty tsy mpamasika mihitsy zay ka tsy zany moa ny aty fivorenandroany fa malazaina anareo fotsiny fa izy dia tena anisany misy niaraka tamin'ny dadanay Vorevilna niaraka tamin'ny tsy atofa mialatseny to izy moa ty le mipetraka ao maty vaky hanao gazety zontolona koa izy niaraka tamin'ny Galiady zao zany no anisany efitra lehibe naposaky mpanao gazety zontolona miova tokoa satria orina mamaky tantara manao fikaroana ny zanatsika ny zanatena dia izy fa mivaza tokoa ny nanaony ka tsy tantara raha tamin'izay fa tsy dia izay loatra no atao eto fa fiderana ka elozy misy atao amin'ny George Rakotonasoava ka miala tsiny fangambany ety tanin'le foko ny tena mazety olona koa maty tandriny any fa raha faly loatra polisaka malahelo loatra mitalapetaka ka dia miala tsiny misy fa dia anajanona nino moty izy ny tenika fa zao koa misy zavatra tsaroko tamiko dia tsy maintsy lazaina ihany ty fa betaka izay mpanao gazety nefa lasa hitako eto zao dia nivadiny ihany zany izy moa ty ny namanay nanao mpanao gazety to zany inina tamin'ny mesofatozy izy nanao ny zava-misy izy moa ny anarany mitsy iry Saraklôzy Ratovonarivo zany to tena mpanao gazety fakatahako zany tompoko dia raha manandraky fa tonga tao be tao zany dia Abraham izy moa ty izy le rehefa manao conférence raha tsiraka ambivaty rehefa tsitsireo le olona dia milady nakaizana le rangary iny makisabe fa tonga avy any afatary fa makisabe manday taxi borosy amin'ny 5 maraina miala ty tanàna ho an'ny vato hamonjy an'le conférence tsy matahotra mihitsy izy velo raha tsiraka hitelo fa za fa mana fanontaniana ozy ka zany ohatrany tsy hoe anina kory fa dia mba tsy ahy fotsiny ka dia misaotra indrindra anareo tompoko lahy tompoko vavy misaotra ny ray aman-dreny raha Zarzafy Rémy Sitry ny ahafantarana azy moa eo amin'ny tontolo ny asa gazety dia ny tantara mpandalina tantara tokoa ny lehilahy ny ahafantarana azy ihany koa dia ny fandalovana tao amin'ilay sekoly atao hoe centre de formation des spécialistes de l'information nisokatra tamin'ny taona 5 nikatona tamin'ny taona 4 ny nahagaga nefa tompoko lahy tompoko vavy dia izao le journalisme mène partout 10 taona raha Zarzafy mpiasan'ny banque zay vao niverina tamin'ny gazety ka tony andahatsoratry ny gazety La Croix tony andahatsoratry ny gazety vaovao ary taty afara tompona andraikitra tamin'ilay gazety mpiseho isan'andro atrika fa izay fampatsiarovana kely zany fa eto tokoa ny vadina velany ny tompoko lahy Saraklôzy Ratovonarivo mba mitsangana kely anao tompoko vavy etsy ihany koa ny zanaky ray aman-dreny Rakotseno Daniel mba mitsangana kely anao ny tsangana teo ny filohanefitra ny CFM Andriamatoa Latimer Andrefsa dia mamakataka ihany koa Andriamatoa Louise Odette Rangisoa ministry ny kolotsaina teo aloha mba hitsangana ary farany ny famille Rakotonasoava mba mitsangana kely ray minitra tompoko misaotra antsika dia miangavy ny namana Soavandriamarotafika mba hiteny indray-mbava ho antsika amin'izay fahatsiarovana any ray aman-dreny Rakotonasoava izay Ramatoa ministry ny serasera sy ny kolotsaina Ramatoa filohan'ny komite fampiavahana malagasy Ramatoa filoha-lefitry ny akademia pirenena Ramatoa filohan'ny olavitra mpanao gazety eto Madagasikara Ramatoa solotena ny ben'ny tanàna Antananarivo
Andriamatoa filohan'ny fikambanan'ny zokiolona mpanao gazety, ianareo mpikamana isa tokony ao anatin'izany fikambanana izany, ianareo mpikambana ao anatin'ny antenimieram-pirenena sy ny mpikambana ao anatin'ny komité fampiavana malagasy, ianareo sakaizan'ny mpanao gazety malagasy, tokilasy tompovavy, ialatsiny eto am-panombohana rahasozo somary mangovotra sady mavesatra ny adidy izay ampatsoroan'ny fianakaviana sy ny andraikitra nomen'ny fikambanana mpanao gazety zokiolona. Mety hisy fihetsepo izay mety tsy voafehy. Isaorana manokana ny fikambanan'ny mpanao gazety zokiolona satria na tsy ary manokana ny Ray aman-dreny Rakotondrasoava amin'izao tsingerin-taona 2020 ny fikambanana izao. Zava-dehibe tokoa satria mahatotsaroana tahaka izany dia noho ny zava-bitany. Nefa amin'ny fikambanana azy dia heverina fa tsy olo-tokana no afaka vita manangana izany fikambanana izany. Efa niresahan'ny Ray aman-dreny Rajarizafy teo ireo mpanao gazety zokiolona maromaro izay nifanatona sy nampitovy fomba fijery ka nahatonga fijangana izao fikambanana izao. Efa nambarany teo Andriamasinoro Nitso no filoha voalohany tarika ny fikambanana, Rakotondrasoava George no filoha lefitra voalohany. Tao anatin'izany fikambanana izany Rajarizafy, Rakototsehary Daniel Ladanibe, ny Ranisy Andrianary John, maro tsy voatanisy izy ireo ary betsaka ny mbola mifanatitava amintsika eto amin'izao fotoana. Nomena fahatsiarovana manokana Rakotondrasoava George satria asa nanony mbola hitohizan'ny gazety izay niforoniny na ny andraikitra tao anatin'izany fikambanana izany ka dia izay no ankasitrahana manokana ny fikambanana mpanao gazety zokiolona. Raha Rakotondrasoava George manokana andresahana raha voalazan'ny Ray aman-dreny Rajarizafy teo tany amin'ny taona 1970 tany izy nanomboka nanoratra gazety tamin'ny alalan'ny tononkalo, ary ny tononkalo izay nosoratana dia tsy tononkalo mpitiavana akory na tononkalo vetsovetsompo fotsiny fa niorina tao anatin'ireo hoe maha fanaingam-pivoarana sy fanetanana ny fitiavan-tanindrazana, ary dia izay no nifosany nandritra ny fotoana lavalava. Mbola mpianatra tany amin'ny sekoly Ambohimanoro, Saint-Laurent Ambohimanoro izy tamin'izany. Ny gazety Loharano isan'ny nanoratana. Taorina kely dia ny gazety Nitobokila Arsène Ramazomanana, ary tamin'izany fotoana dia isan'ny vanindriny Nitobokila Arsène Ramazomanana ny amin'ny hoe mba sitrako raha ianareo tanora reo satria maromaro izy ny tanora niara-nanoratra tamin'izany mba manana gazety mahaleo-tena ho anareo. Taona vistorinana izay taona 1995 dia nitsangana na nivoaka ny larina voalohany gazety Telonao rehetra izay efatra amin'ny rahalahy izy no namorona azy. Andriamatoa Rakotondrabary Rakotondrasoava George, Rakotovolobarisoa ary Rakotombezafy Tsivery. Taona vitsy monja tao aorianan'izay dia nogadraina no ny asa fanao gazety Rakotondrasoava, ary ny zavatra isan'ny tsarony dia ny tenin'ny Ray aman-dreny Ramazomanana tamin'ny fotoana andro, raha vao mivoaka amin'ny fonjy izy dia niaraba azy arabaina nahazo diplôma, satria ny diplôma ny mpanao gazety sy ny kitandrazana tamin'ny fotoana andro dia nigadra mivonja. Izany gadra sy fonja izany nanefy Rakotondrasoava George hanamafy ny fitiavan-tanindrazana, ary ny gazety izay niasany na ny tantaniny dia nandimby ny foto-kevitra ny gazety malagasy teto Madagasikara amin'ny maha-fitaovam-piadeniny ny tanindrazana ho amin'ny famerenana ny fiandrianam-pirenena teo amin'izany vanim-potoana izany. Mandrakity ny androany ho an'izay mpanaraka ny gazety Telonrefy izay naorina Andriamatoa Rakotondrasoava dia atsapa fa tsy nivaona tamin'ny foto-kevitra izay nijoroany ny amin'izay maha-fitaovam-piadiana mpialantanan'ity tanindrazana ho amin'ny famerenana ny fiandrianam-pirenena izay. Ny antony dia mbola tsy tafaverina ny fiandrianam-pirenena, mbola tsy tena mahaleo teny Madagasikara, ary izay nijoroan'ireo Ray aman-dreny ireo ho amin'izany
fametrahana Madagasikara ho tena firenena manana fiavianana sy ny fahaleovantenany izay. Izany no tsy azo atonoina satria betsaka ny serasera izay mandeha amin'izao vanim-potoana izao, kanefa na inona dia tsy ilay filaza eo anoloan'ny trangan-javatra izay miseho ny fijoroan'ny mpanao gazety amin'ny foto-kevitra izay nananany hatrany am-boalohany, ary nanana izany ny mpanao gazety malagasy isan'ny nandova izany ny Ray Aman-dreny Rakotodrasoava. Ary raha ny tantara aza hoe Rakotodrasoava moa resahana fa betsaka ireo sehatra izay niara-dalana tamin'ny fotoana izay mahatany am-ponja ireo mpiaradia na ny mpanao gazety vao amin'ny Tasire izay mananjara na Ralay Arjona na Rakoto Arma dia mifanaraka izy ireo izay ety ivelany, izany hoe tsy mifonja no mamoaka ny gazety, ka ny olona iray na roa na telo izay tsy mifonja no mamoaka ny gazety nireo any am-ponja, na ny gazety Maresaka na ny gazety Tasire sy ny namany zany. Ary zany rehetra zany dia nahitana taratra ny firaisankina ny mpanao gazety, na teo aza tsy fitovikevitra dia naneo mandrakariva izay firaisankina izay ny mpanao gazety tamin'ny fotoanano, ary izay tsangakevitra izay isan'ny nananganana ity fikambana ny mpanao gazety zokiolona ity ny amin'ny hoe isin'ny fahanamafisana ny firaisankina ny mpanao gazety, isin'ny sehatra ampitana ny traikefa sy ny fahaiza-manao amin'ireo mpanao gazety zandrany sy aperinasa, ary indrindra mba ahafahan'ireo mpanao gazety zokiolona mifanerasera sy mifanafaly vaovao sy mifandray ary manamafy izay firaisankina izay. Zany rehetra zany tsy azo adinoana amin'izao fahatsiarovana ny tsingerin-taona fahadimy amby roapolo ny fikambanana ity, ary nanokanany fikambanana manokana ny anaran'ny Ray Aman-dreny Rakotodrasoava, ka dia akasitrahantsika rehetra nahatra ny aino hatramin'izay ary mafisina ny fisaorana ny fikambanana mpanao gazety zokiolona tamin'ny fahatsiarovana manokana any Rakotodrasoava zao. Saora tompoko. Anjaranay eto ary dia ny filoha ny fikambanana mpanao gazety zokiolona no handray fitenenana. Manana ny hevitray manokana izay mpanao gazety zokiolona manoloana ny raharaham-pirenena. Manana ny etaetanay koa nefa izay ho pitsipitsihina amin'ny rapato-minisitra. Misy nefa fantany, misy ny mbola ambara azy. Samy manana anareo, iaino ny kabara ny président Andriamorasata Solorder avokoa izany rehetra izany. Nirotsaka ho filoham-pirenena izy tamin'ny taona 2017, saingy tsy nekena satria tsy ampy-taona. Nirotsaka ho izy farany teo, fety moa tsy resaka politika fa fampatsaivana ny tantara ihany. Nibitsika tamiko izy fa niangavy azy ny PST, mpanohana ny candidat PST nanda izany izy. Ajanoko eo le resaka politika anao ny fitenena président. Tompolahy sy tovovavy, ianareo namana mpanao gazety rehetra, ianareo Soky, Ray Aman-dreny, zanaka, ianareo tompon'andraikitra ambony rehetra eto amin'ny tany sy fanjakana malagasy. Isorana manokana Ramatoa misy ny serasera sy ny kolotsaina. Zava-dehibe tokoa zao atretika zao satria ny raha malaza fa ny gazety dia efa efatra eo am-pirenena. Zany dia tsy maintsy mijoro mandrakariva ny mpanao gazety manao ny torony. Koa ny sorana voalohany iny zany a dia Andriamanitra Andrinanary dia mbola nanome tombonandro antsika dia efa ratsy-tsapa, efa nerasera, fampitapatapa amin'izao tapakazona manokana izao. Isorana ihany koa nareo rehetrarehetra zay tsony tsy akanavaka inina fa ohatrany hoe vaovao aminay sambany a ne nisy mpanao fanjakana ambony ministra manome haza sy voninahitra izany toa hoe fanaova gazety zany. Fa saika
saika fanamizay manakariva ary ny mpanao gazety moa dia telona hitana azy na ao an-tranony na ny ampivorina na ny amponja ka rehefa tsy mahataty an'izay a dia aza miditsy ho mpanao gazety raha zany a dia lasa boloko fotsiny fitson-javatra fotsiny tsy zany anefa amin'izao fotoana zao tsika ary fa be ny voateny teo indrindra momba ny asa fanaova gazety ary tsy ho atsika tsy indrontsony fa fanampy fotsiny ka manataoko ny fanaova gazety dia tena zava-dehibe tokoa eo amin'ny tany sy fanjakana ary ny matotonga amin'izao toerana misy atsika izao dia noho ny gazety zay miditsita ndraindray ary voateny keo moa ny hoe saika manakariva mantomanja le mpanao gazety ary tena marina zany miatony dia satria akoatran'ny mahatendrika eo amin'ny fitondrana sy ny sisa sy ny lalàna dia arakarak'izay mpitona fanjakana eo a no mametraka amin'ny lalàna ny azo lazaina rahapitso tsy azo lazaina ntsony rahafatapitso ny lalàna zay fihery fanaova gazety ngamba tamin'ny voalohany nanaovanay gazety dia mbola voafeny lalàna 1er juillet 1901 lalàna français zay voanio any tonga ny ordonnance 60 na 60 karazana zay metindreo atoko politika zay nitonga ny tany sy fanjakana samanao dany kibony daholo zay tonga eo fitondrana na mpanaovana lalàna indrindrindra fanagajana mahafinaritra izy nefa ary mahavelom-bolo dia indrindrindra ny fahitana fa tsy sodokan'ny voninahitra mambola foana reo mpisara na reo mpiaro ary anisan'izany mpiaro ilana fitadidy mihitsy dia andeha matonga ho lalàna zay anisany akaiky ny mpanao gazety raha nisy sambolonanay a tamin'ny 1er avril raika amin'ny fitopolo dia nisy 13 menadazay no nataotao-pontra atao tamola dia nijory zany raha zany nijory daholo ny aboakaratsezona mihitsy ny aronay natahotra amin'ny fitondra fanjakana tamin'izao zany dia navoaka moramora zay rehefa navita ny 20 any sao tamola manaraka zany io dia nirino zany a dia mba iarovana mandrakariva ny mpanao gazety zany nazany nefa eo amin'ny fanaova gazety any io dia saika mandrakariva tsy dia hosodoka aminao ny filazam-baovao sy dia anafosany gazety fotsiny ary rehefa manatrika ny mpianatra iny zahay ao amin'ny CJD manome torohevitra dia laza hoe okany mba isy zany atao hoe journal d'opinion zany gazety fotikevitra satria tsy natao filazam-baovao fotsiny na fitondrana zava-misy fotsiny na azahoana vola fotsiny na fanaovana doka-marotra fotsiny gazetiko manokana moa no fiarahany asa zay tsy mandray doka-marotra fa rehefa tsy velona amin'ny raha tsotra sy ny sisa dia tsy velona fa rehefa mbola velona ihany zay zao hita maso mijory rajery zao manaraka zany ao amin'ny CJD io fikamarana io a dia zavatra mahagaga mihitsy araka fitain'Andriamanitra angamba olona samy manana firehan-kevitra politika olona samy manana ny heviny nefa kosa tsy mahita zavatra foana hifanarahana mahita zavatra foana hotohanana eo an-tamin'ny tany sy fanjakana ampandrosoana ny firenena no zany dia mizory tsara ary manamaizy azy zany atao hoe mpanao gazety sokiolona zany no zany dia mila kosa nefana fananana ihany ko antsika indrindra ianareo vatiny sontony tany ianareo mitokana ndraiky ny fanjakana mahafinaritra moa zany ary mbola mafisika atyany hoe manohana ny mpanao gazety zany ny mpitona fanjakana ankehitriny matotongeto sotiana ny mpitona fanjakana indrindra fa nisy zay tsy fahitativo zany teto amin'ny tany sy fanjakana na zany teo no zany zay mpanao gazety sokiolona dia mbola tsy hoe rehefa retirety rehefa zokona dia angina tsy angina mihitsy zay mandrapikipa masina eny fa mbola etiketika foana fandrarana zany anefany a tsy vita mbava tsy vidina fa
mila fanapina avy amin'Andriamanitra, manapina avy amintsika rehetra, ary saika manakariva eo amin'ny fanenjehina sy ny sisa zay atao azy nendray a mba mainka mampiroborobo a le mpanao gazety. Raha mitsaraina zay andro sa fitsarana dia hoy le mpitsara, ianao dia miakatra fitsarana foana, zaho moa tsy manao gazety dia zao azafady raha matoky tsara, ny tenako no azogadrana fa ny hevitra tsy azogadrana. Ny fala dia mbola mitohitolona ary ao amin'ny mpanao gazety jokiolona. Mila fanoana zay, ary etanao raha matoa misy zay io dia mampalelo mahandro. Sinao mba miatra anay eo ambonakay mametrano ivorinay, nefa asifepetraketra tsy misotro zavatra kely tsy haitila kely tambiny fa tsy mefotsiny hoe ivoripetra koa zay dia ipetra fotsiny. Nefa fanjakana atao manana trano maro ihany dia mba raha azo atao raha matoa misy mba efitrano zay mba ivorina izy andominay fa mbola tianao zavatra zay io, amokamoka netezay zay io. Ary tsy velona ihina ntsony le sotoavina zay fahitanay sisisy, ary le taranaka mandimby zay miandra manao gazety ankehitriny dia ilaina malala ny tantaram-pirenena. Fa saika manakariva manao mba tsy hanao foana reo zanatsika mpandiny anao gazety fa tokony alala ny tantara tany am-pendohany mihitsy. Ary lafiraty moa fa ao i namana reviratazafy moa dia tatatara ny karazany gazety, kanefa kosa tsy ampy zany raha tsy misy fanomanana sy fanapinako dia mba miangava zay zany ataka izany. Zay mbola ty anao zavatra tia anao tsy mba misy aminay, tsy mba misy fialan-tsasatra na misy rehetsirehetra sy karazany fanaovana gazety fa io mandrapikipo maso dia tsy maintsy raha ala rehefa matody dia amin'izao mahay zavatra dia miarina aloha manoratra kely hoe ay misy azany zao. Zay ndray menondre voany an-dafo reny amin'ny refisy ny karazany dia ay zany nataon'ny olona any avelany any dia ohatry zany dia mandray. Zany natao hoe mpanao gazety ary mbola mafisiky ihany vokany mba isy ny journal d'opinion zay fa tsy dia vahiny loatra amin'ity dokam-baroty nareo mpanao gazety ankehitriny. Saika dokam-barotra mamify fa ny gazety natao hitezana anambarana toe-tsaina eo amin'ny tany sy ny fanjakana, ary minina ny mpitondro rehetra dia misy hoe tokony tsy hafahafa, tokony mifampiantso fa raha fampiatsakataka dia mifanaratsy avelany ao fotsiny dia mifanesika dia mifampitondro dia mifanagaga tsy mety io. Fa noho zany nefa rehefa mifanantonona tsika malagasy olona azo hifanantonona izy fananina zay mbola tadiavinay amin'ny zao fotoana zao. Zay a zany io afalava loatra le fitsenena fa reo mpitaretydoly atramina politaona marina anaovana gazety dia tsy hotavety fa mbola be no sisa manitra be mbola hoavy. Fa zany dia misaotra tompolahy, misaotra tompom-bavy. Averitsika ilay teka mirefidrefitra teo ho fisaorana ny filoha ny fikambana ny mpanao gazety ary indrindra ho fandraisana andramatoa ministry ny serasera sy ny kolotsaina. Ny tenako mpanokana dia isana natrika ny famindra-pahefana teo ministra Joasy sy ny ministra ankehitriny. Ny tenako manokana koa dia fa noraisina mbatao ministra tamin'ny alalany antsoina amin'ny teny frantsay audience fionana fahatelo iarahana aminy izao eto amin'ny akademia malagasy zao. Anao ny fitenenana ramatoa ministra. Sotra Jean-Aimé Andriamatoa filohan'ny voamerany fampihavanana malagasy, komitin'ny fampihavanana malagasy. Andriamatoa Solombavambahoaka filohan'ny voamerany serasera eo anivon'ny antenimie ara-pirenena. Andriamatoa filohan'ny lafitry ny mpanao gazety, Andriamatoa filohan'ny efitry ny lafitry ny mpanao gazety eto amin'ny faritany Antananarivo. Andriamatoa filohan'ny fikambanan'ny mpanao gazety Zokiolona sy anareo mpikambana ao anatiny. Ramatoa filohan'ny efitry ny akademia pirenena. Ianareo mpanao gazety rehetra izay manatriketo isika olo manan-kaja rehetra nasaina ka tonga itony tompoko vavy sy tompoko lahy. Milohan'ny tenenako asa fanaova gazety mamela
tena mamela mihitsy amin'ny fanamarena kely teneniko ity fa matetika izy ity no ambarako rehefa manana fahafana miresaka tahaka an'izao ary everiko fa ny ankabeazantsika eto mpanao gazety ny ankabeazantsika eto afaka ataoko amin'ny teny vahiny angamba malaza azy hoe mi-influencer ny manodidina atsika fa rehefa manangatsaina tompoko dia mijoro manatrika amin'ny tanana manatrika ny vatana ny tanana azafady indrindra satria matetika adinitsika io nefa fanomezana voninahitra lehibe ny firenentsika amin'ny alalan'ny fanajantsika n'ilay hira-pirenena sy ilay sainam-pirenena dia mba miangavy indrindra ihany koa satria matetika hitako mandehandeha ny mpanao gazety rehefa ao anatin'ny hira-pirenena raha mety mba mijanona satria na dia mpanao gazety azy ianao dia olo-pirenena ihany koa manaja n'izay hira-pirenena izay ataoko fa tsy otsiniko mampatsiahana izay satria tsikaritro matetika fa na ny tompona ndraiky fanjakana aza manana an'ilay fahazaran-dratsy atao eto aloha ohatr' izao ny tanana nefa tsy manaja ny hira-pirenentsika izay ilako tsininy ataoko anaty fonteny tompovavy sy tompoklahy mifamaritra tanteraka ny firenena anankiray sy ny vanim-potoana izay lalovany ary mirakitra ho tadidy sy tantara ireny vanim-potoana ireny tadidy sy tantara mba hoety mamantatra ny ankehitriny ary mpanjinana sahady no avy arak'izany dia tsy azo sarahana amin'ny firenena anankiray ny tantarany raha tiana ny ampandroso azy toro firenena rehetra Madagasikara dia nandalo vanim-potoana maro samihafa na ara-politika io na ara-tsosialy na ara-toekarena na ny ara-kolotsaina eny na ny ara-panatanjahantena ihany koa azy raha tsy resaka fotsiny afa tsy izay sehatra izay ny tenako teo anatrehan'izay dia tsy azontsika amaivanina mihitsy ny anjara toerantsika mpanao gazety isan'ny mpandray anjara mivantana isika mpanao gazety na eo amin'ny fampitana sy ny fampiainana izany fa indrindraindrindra ihany koa ny firakentana ny zavatra mitrango eo amin'ny firenena amin'ny alalan'ny soratra sary feo mba ho lasa vakoka sy arena ho an'ny taranaka faramandimby amin'izao fotoan-dehibe fivorinana famaranana ny fankalazana ny fahadimy amby roapolo taona fa 20 taona ny tena marina fa fankalazana ny fahadimy amby roapolo taona moa ny joron'ny fikambana amin'ny mpanao gazety zokiolona izao dia ampitiavana indrindra raisiko voninahitra lehibe isorako anareo ny fanasana maministra ny serasera sy ny kolotsaina an'ity hetsika ity sy andray anjara fitenenana eto androany 20 taona lasa izay no nijoroan'ny fikambana ny mpanao gazety zokiolona raha tsy aivina kely ny tantara dia tany amin'ny taona 1990 tany no kiondalana teo amin'ny tantara ny firenentsika fa kiondalana teo amin'ny tantara ny fanaovan-gazety ihany koa satria tamin'izany no nanomboka nampiasaina ny teny hoe fahalalahana sy ny teny hoe demokrasia teto amin'ity nosy malalantsika ity nanomboka teo dia azo lazaina hoe niankanidina ny fiainantsika mpanao gazety tamin'izany fahalalahana izany ary matetika ny zavatra nisy dia nanaraka ny fihetseham-pony ny mpitantana ny fandimby zany fahazahoantsika na tsy fahazahoantsika ny fahalalahana izany dia tsy ankila nefa dia tsy nitsahatra ny roborobo sy ny elipatrana nanerana ny tanin'ny Repoblika Madagasikara ny fananantsika sy ny fananganantsika orinasa tserasera sainao manjery tsy miankina maro isan-karazany na ny gazety an-tsoratra na ny radio na ny fahitalavitra tsy miankina teto amin'ity firenena ity eny amin'izao fotoan'izao hatramin'ny hainao manjery amin'ny interneto azy toy izany ihany koa ny firoborobon'ireo sekoly ambony ampiofana ny sehatra io araka izany dia mila tontolo sy lamina ahafahan'ny mpanao gazety manao ny asany antsakany sy andavany izay fihazakazahana sy fivoarana izay ary anisan'ny vaindohan-drarahanay eo anivon'ny ministera ny fametrahana izany tontolo sy lamina izany voaresantsika matetika ny hoe fahalalahana ary nampatsahivy nama mpanao gazety zokiolona izay omeko voninahitra izay ny ataontsika hoe andehan'ny tantara samihafa teo amin'izany ady ho an'ny fahalalahana izany ny farany teo aza dia mbola maro ny resaka mikasika n'izay hoe fahalalahana ny asa fanaovan-gazety izay tiako ihany ny mametraka fa everiko angamba fa raha misy mba tsara toerana na anisany tsara toerana ary afaka manamarina izany reto namako mpanao gazety maro izay tonga eto reto dia mba anisan'ny ady foana
ho an'izany fahalalantsika mpanao gazety zany a. Ilay fahalalan'ny mpanao gazety anefa dia ary zay no tiako ampitaina indrindra ho antsika mpanao gazety tanora taty aoriana, satria everiko fa mahalala an'izany ireo mpanao gazety zokiolona izay efa nilomano ela. Tantara teo ohatra ny filohan'ny mpanao gazety zokiolona ny fiakarany matetika teo anatrehany fitsarana. Tantara teo ny filohan'ny komity ny fampihavanam-pirenena izay miakatra fitsarana ihany koa tao anatiny izay asa fanaovana gazety zay. Tsy ny miakatra fitsarana no lafintsika mpanao gazety, oka apetrako izay fanazavana izay, satria atsy aoriana ohatra ny diso ny fomba handraisana n'ilay ady amin'izay fahalalahana izay. Isika mpanao gazety dia tsy mametraka ny tenantsika ho ambony ny olom-pirenena rehetra hafa. Isika mpanao gazety tsy mametraka ny tenantsika ho ambony lalàna. Isika mpanao gazety dia azo enjehana raha misy mahavoatohitohina amin'ny lahatsoratra na ny teny izay ambaratsika na ny sary sy ny feo izay avoakatsika. Fa ny zavatra ny takitsika ary mbola takitsika ary mbola ho takiana ary tiako amafisina amintsika mpanao gazety rehetra, tsy ny miakatra fitsarana na ny atao famitorana ny lavintsika mpanao gazety, satria tsika olom-pirenena ohatra ny olom-pirenena rehetra, fa ny takitsika dia ny fanajana ny lalàna manan-kely ao anatiny izany fampiakarana antsika amin'ny fitsarana izany. Ka rehefa miteny ny lalàna fa deli izay eloka eo amin'ny asa fanaovan-gazety zay, takitsika hoe aza ampiakarina ny amin'ny brigade criminelle ny mpanao gazety, aza atao tahaka ny criminelle ny mpanao gazety eo amin'ny fanatanterahana ny asany. Eo amin'ny fanatanterahana ny asany ihany koa, fa tsy hoe andeha hamono olona ianao na angalatra koa ianao na hanodikody-bolam-panjakana ianao dia ilaza hoe za mpanao gazety ka tokony tsy ho enjehana. Ray izay mbona ny lalàna manan-kery ihany koa no mametraka, fa rehefa enjehana eo anatrehan'ny fitsarana isika dia ny tonia ny famoahana na ny taleha ny famoahana, directeur de publication no enjehana, fa tsy ny mpanao gazety mpanoratra na ny rédacteur en chef na ny secrétaire de la rédaction sy ny sisa eo anivony izany asa fanaovan-gazety zany na ny orinasa fanaovan-gazety zany. Dia izay no ny ajivana hatramin'izay, ny taleha ny famoahana no tompony andraikitra araky ny lalàna, responsable pénal ho an'ny tontolo ny orinasa fanaovan-gazety. Dia aleo tsy afangarontsika ilay izy, tsy hoe rehefa miakatra eny amin'ny famotorana ianao na eny amin'ny fitsarana dia avy hatrany dia mamotika ny fahalalanao zay. Ny fahalalantsika mpanao gazety dia tsy nataontsika hamotehana na hanimbana ny fahalalahany mpamaky na ny mpanjifatsika ihany koa na ny olom-pirenena tsy akanavaka. Ary amafisiko, isika mpanao gazety tokony ho sarotiny amin'ny maha-mpanao gazety atsika, tsy activiste na réseaux sociaux tsika, tsy attaché de presse isika, tsy communicateur isika, fa journaliste mpanao gazety, ary tokony ho sarotiny amin'izay lalàna mifehantsika izay. Izany ataoko hoe teboka vitsivitsy zany tsy maintsy nampatsahiviko, satria everiko fa diso ihany ny adefitra indraindray izay apetraka rehefa miresaka n'izany hoe fahalalahana sy demokrasia zany. Nambarako teo hoe vaindohan'ny rahanay eo anivo ministera ny fametrahana tontolo slamina mendrika antsika mpanao gazety, ahafahantsika manao ny asantsika araky ny tokony ho izy ao anatin'ny fitandrona ny fahalalantsika, fa fahalalantsika tsy amintsika ny fahalalan'ny hafa ihany koa. Izany indrindra nahatonga anay teo amin'ny ministera namerina indray andreo fanangonan-kevitra rehetra miainga avy tany fotony, miainga avy tamintsika mpanao gazety, ary mifandraika amin'ny kolotsaina sy mifanaraka amin'ny toe-javamisy eto amin'ny firenentsika, eto amin'ny fiarahamonitsika, mahakasika ny tokony hanamboarantsika ny lalàna ny feny resaka serasera amin'ny haino aman-jery sy an-gazety eto Madagasikara. Mazava ho azy efa vita ny fanangonan-kevitra ary mahafaly any milaza hoe efa nodiniana indray mandeha première lecture teo anivo ny filan-kevitry ny gouvernementa ny volavolan-dalàna na avant projet de loi angamba filazantsika azy hoenti manitsy ny lalàna mifeny serasera izay niadivantsika tamin'ny taona 2014 ary amin'ny fivoriana
ara-potoana voalohany anteminiram-pirenena amin'ny oktobra no iverina fa hoentina eny ny fampandaninany tsy lalàna itsy ny anteminiram-pirenena sy ny anteminiran-doolona. Asa masina loatra ity asa fanaovan-gazety itsy. Akoatra ny mampalala vaovao antsika dia veriko fa manana didy isika mpanao gazety amin'ny fanolokolony ny fampitana ny fahendrena izay nentin'ireo zokintsika tao anatin'ny club des journalistes doyen amin'ny alalan'ny fivoizantsika trany ny kolotsaina mahatompona andraikitra indrindra manoloana ireo zava-misy eo amin'ny fiarahamonina malagasy ankehitriny. Kolotsaina mahatompona andraikitra izay manamarina ny teny filohan'ny CJD teo manao hoe appréciana ny journalisme d'opinion, appréciana ny journaliste engagé fa ilaina amin'ny fanehoan-kevitrintsika ary azo adinoina fa ny tantara dia namaritra fa ny journaliste d'opinion no heverina fa namefy ny fivoarany toetra raty eto amin'ny firenena raha ny tantara ara-politika sy ny tantara ara-toekarena teto amin'ny firenentsika. Nahita sy ny aina isika mpanao gazety zokiolona ny fivoaran'ny toe-tsaina makany amin'ny ataontsika hoe manahirana indraindray teo amin'izay tantara ny firenena izay. Ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina araka ny soridalana izay nomeny ny filohan'ny repoblika sy ny praiminisitra dia nametrahana andraikitra amolavola fandarana asa lehibe miompana manontolo amin'ny fanabeazana olo-pirenena fa isika mpanao gazety ihany koa dia veriko fa manana andraikitra goavana be amin'izany. Tompoko vavy sy tompoko lahy isika mpanao gazety namako izay tongeto manoloanareo mpanao gazety zokiolona ny tena mahatsiaro ho bitika dia bitika raha ny zava-bitanareo teto amin'izany firenena izany sy teo amin'izany tontolo ny asa fanaovan-gazety izany. Marina fa 5 taona ny joroan'ny fikambanana fa raha ny fotoana ny ainanareo tao anatin'ny asa fanaovan-gazety dia fa 10 taona ny maro mihitsy. Tsy ny kely sorika ianareo, tsy ny taraitana miepaka, tsy mandry andro sy mandry alina, ny katsahana ny mba ampitoviana lenta ny vahoaka malagasy amin'ny hafa amin'ny fahazahoana ireo vaovao tsara ho fantatra na ny eto an-toerana izany na ny any ivelany. Ho an'ny Madagasikara dia veriko fa vavolombelona ny tantara ianareo, zava-dehibe loatra izany. Tsy vita ny nampita sy ny tatitra ny vaovao fotsiny ihany fa sokajiana ho toy ny sy ny be-kevitra na ny vozana ny fahalalahana izay sitrahanay andihana mpanao gazety aty aoriana. Voarayako ny afatra amin'ny azo atao maty mahantra ny mpanao gazety zokiolona. Voarayako tompoko amin'ny anjara andraikitra izay antsoroana ankehitriny dia ho ataoko lahara-pamehana ny fijerenan'izay. Nangataka ihany koa ny filohan'ny fikambanany mpanao gazety zokiolona teo mba amin'ny trano ivoriana. Mahafaly ihany milaza fa ao anatin'ny famitana tanteraka ny tolobidy amin'ny fanamboarana indray ny tranony televiziona malagasy sy ny radio-pirenena malagasy eo anosy isika, ny tranobe any RTM izany, ary mahafaly ihany milaza fa omeko toerana fivoriana ao amin'ny trano ianareo. Rehefa vita ny fanamboarana fa saika ianareo amin'ny fotoana anaovantsika ny fisantarana ny fanamboarana izany toerana izany. Eto famaranana dia mitodika amintsika mpanao gazety sy tanora Tsiarina ny tenako. Everiko fa sambatra isika manana androzy zoky ray aman-dreny mpanao gazety zokiolona ireo. Tsy ho ataontsika raraka tany aneny traikefa sy ny fahaiza manao izay nampitain'izy ireo antsika fa mba ho fanilo miampita sy fitaovana hoentsika hanatsarana sy ampivoarana trany ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara. Dia mbola manasa antsika ao anatin'ny CJD ihany koa mba tsy hitsahatra hampitana izany fanilo izany aminay mpanao gazety zandry zanaka aty aoriana. Ho ela velona ny asa fanaovan-gazety malagasy, ho ela velona ny fikambanany mpanao gazety zokiolona, tsy ho faty mahantra. Mankasitraka tompokavy, mankatelona tompokolahy. Misaotra Andramatoa Ministra ny serasera sy kolotsaina isika. Ny mpanao gazety moa dia mandray naoty hatrany voasoratra ny hoe asa masina loatra. Voasoratra ihany koa ny hoe
vavolombelo ny tantara voarakitry ny mpitana antsoratra ihany koa ny fanomezana ho anay mpanao gazety izokiolona. Manomboka eto ary dia iovakely ny fizotry ny programmatsika. Misy ny ataona hoe fizarana samboady. Tsy omena daholo tsy akory ny rehetra fa izay anarana vitsivitsy voatomoko eto no tororana zany samboady izany. Ary satria moa ny tenako no mpanentana eto dia miangavy ireo namana mpiara-miasa mikarakara izany samboady izany mba hanomana ireo samboady ka hatolotra ireo manam-pahefana rehetra eto dia izay olona voatolona hotororana samboady avy hatrany. Vitatsika ao anatin'ny fotoana fohy izay. Iza sy iza avy ary ireo hotororana samboady ireo. Raha ny listy eto ambanimasoko dia voalohany ny avy amin'ny CFM dia ny filoha-lefitra amin'ny anaran'ny faritany ny Toliara Andriamatoa Latimer Rangers dia manararoatra ny mahito anao raha matoa minisitra ny tenako mampitsa fa misy boky misy 5:10 sy 3:3 takila nosoratany Inga Latimer Rangers nomeny iray navoaka gazety ny fisiany fa mba tsara ny ahafantarantsika izany. Izy no tororana ilay samboady voalohany ka raha matoa minisitra no isahana zany dia mba mangataka any Andriamatoa Latimer mba handroso. Ny faharoa dia Andriamatoa Razaka Oliva izay avy ao amin'ny CFM ihany koa na ny fampihavanana malagasy izany. Namana mpanao gazety hatramin'izay namana avy ao amin'ny CFM malagasy eto kosa dia lasany filohan'ny CFM ny président Mankalifosy izay hanolotra ny samboady manaraka. Ny namana Rasomanana ny namana Andrianasoro Fabien Balaina izay nirotsaka ho candidat ho député tao Filaratsoa farany teo rehefa moa tsy rany sady tafiditra amin'ny namana sy sakaiza ary tapaky ny fikambanana mpanao gazety izokiolona mandroso ireo président enera. Akeza. Rahatua di Varvuli, Dokter Manusu, Aralosra di Marietu di Flu e di CFM. Hanutra izar samboady zany ho an'Andriamatoa Razafrakoto Victor. Razafrakoto Victor dia mpiasan'ny Radio Madagasikara tamin'ny Ronaldo. Lasa tany amin'ny anamma izy rehefa avy eo dia izao tany ao amin'ny CFM izao ny président ny CGT mianakaviana hanutra izay samboady izay. Dia kami sedana di fluhan'ny grafik gazety amin'ny Rapitina hanutra ny samboady.
raha tena izy zany dia totoana samboady dao sy tena mianakavy kanefa no fotoana manoso dia izay ihany no arakotsakeko izao atao amin'izao fa mbola koa raha matoa raha ny voasoa izay mpitiavana izao mbola ami CVD ianavina matoa manoso dia ny foloany no raha fampanao gazety no anofa izay. Mbola isy ny fotoana fizarana ireo samboady sisa fa dia izay no amaranatsika ny fotoana kanefa aloha ny tena sarahantsika eto dia rakoto miravao projet finiasy izay naka sary ho any télévision malagasy no mitoraka farany dia anaika amin'izay isika ny fotoana mpanao fotoana ihany no ampiakatsika anatanteraka izay. Dia namana atao ny teknika ny radio Madagasikara lasa mpanao gazety avy eo ary dia fotoana mpianatra eny amin'ny institut eny Ambatoka. Alohan'ny amarana ny président sy ny sakany fotoana dia iaraka aka sary ny rehetra parce que efa isy zao président misy fiampatinana manokana ny eto amarana ny fotoana dia rosa fiarahamety eny sika mianakavy. Dia mialatsiny raha matetika olona sosokely fa ny etitika noho zany noho zany zany a hita somatsara ny famarana ny fankarazana ny fahatelotaona na anorenana ny fitiamanana mpanao-gazety sokiolona eto Madagasikara. Maro nazorany tamin'izay ary maro koa ireo fahalimilimy efa nitaosy ny fahafatsirana dia mivavavahoany manaraiky sisa koa arabaina intsina reo zay nahazo samboady mbola misy antsimo rehefa avy eo fizarana maro fakasana ho an'ireo nanao engagement na topavo no zany dia amarako ampabe maso farinandroany zany ny fankalazana fahateloapolo taona sy mipetraka nefa ny tolona mitsolovatsika mandrakariva fatao valo roapolo enao telo amby sivifolo nanorinana ny CVD na ny fiamanam-baovagazety sokiolona no zany tsy ho adino mihitsy io daty malaza io ary tsy maintsy ho akala zay tsika makotrokotroka tsara fa ny aina no samy beloa eny. Izay zany ny fotoana antsika teto
misy fiarahana hitahita anasanatsika rehetra eo ary omena lalana ihany koa raha matao misy satria misy lana azo maika any faratampony any amin'izao misika miteny zao misaotra indrindra raha matao misy misaotra ny avy CFM misaotra ny avy ny fianakaviana nasoa misaotra atsika invité d'honneur ny CGT misaotra ny namary miantso tamin'izao fotoana izao